Efa nanomboka androany koa ty alakamisy 28 avril ny tsena be sakafo sy lakozia andeha amin'ny fahenina na ny salon de l'agroalimentaire de la cuisine 6e édition. Akotsika zany zany dia efa mipetrapetraka tsara daholo ny zavatra rehetra, efa vonona daholo mpandray anjara sy mpiarakara ary raha roapolo amin'ny zato ny isany stand budget dia mitombo be izy satria tonga hatrany amin'ny 130 zany ny ohatra zany tamin'ny objectif anetretina zany resaka stand ary mino koa zay fa miresaka visiteur koa dia ho avy daholo tsika rehetrarehetra. Averina moa tena mampiavaka amin'ity etsika andeha amin'ny faneniny ity dia ny food court moa zany zay hoe toeram-pisakafoanana anankiray lehibe zay misy spécialité maromaro ary ho antsika zay telo tonga voalohany sasaky ny olona fahazato dia misy machine be zay afatsika manao tirage eo zay afatsika mividy sakafo anatin'io food court io. Dia mino zay fa anisan'ny anentana antsika zany ho avy hitsidika ny salon moa zany ary tsy voatery hoe zay rehefa fotsiny amin'ny satria zany fa misy entana be isan-karazany zay masakafo sy lakozia dia midato avokoa ka dia mantenatsika rehetra ho avy mandritra izao efa tany dia tsy eto amin'ny palais des sports.